Mandritra ity herinandro ity no anarahanao eto amin'ny Radio Plus. Lololony pity. Tantara midoy nosoratany Alka Tefsan. Miandry Dina Ra Stefano, Raeva Sofinara, miaraka tamin'ny Iaza Rango. Nandray Miveo, Rady Rangaibe, Nanatotosa, Iaza Randry. Andro faharoa, Seria, aiza indry teo? Indry, fanakaiza koa ary soa teo. Sa nakany mitosy ve? Fa misy iny le nantso ananga ianao. Za matsy mbola variana kely nakarivotra teo ivelany tao fa ohatrany mafana be ato trano ato. Tany ivelany tany, miveriko fa tany mitosy nge. Fa zao tokoa ry soary Ao. Hitanao le vehivavy natoroko anao tamin'iny, mbola hitako ny seratserana teo ivelany teo foana nge izy. Fa vehivavy iza foana kosa zany. Le vehivavy manara-maso atsika iny foana ry misy zavatra mety tena tiana atao mihitsy angala mba toy izy manara-maso atsika foana ka. Dia ny zavatra mahagaga anahy nefa mety tsy mijery izy raha vao tsikaritro. Toa hafahafa ihany ka, maro namoko. Fa matahotra azy nga ianao ka. Inona koa no vitan'izany vehivavy zany amintsika nefa? Aza manao an'izany nefa tsy fantatra koa izy namana any ambadika azy Tsy dia misy rarahiko an'izany aloha. Ary toy ny eo fonao fa aza dia mora taitaitra be ohatran'io ny tena mety angamba ry soary dia aleo mody amin'izay ka ohatrany tsy tamana ty tsony. Ndry, fa ody ahoana sahady koa ry soa. Mbola manana ray andro tontolo ny atsika rapitso rehefa tsy ody ianao dia aleo za ody. Teo ianao fa andamina netako amin'izay ako. Fa inona koa ary ty tezitezi-pony ty seria. Dia ody androany tokoa zany tsika. Fa le rangaty ve mareny andao ody fa za hoa tsy mapetraka eto tsony. Indray ary ataony iny sitraponao hatraty atao masina ka hatrany Antananarivo. Fa mba atoroy anazy zany vehivavy zany raha vao hitanao fa nohantaniko azy izay tsy ariny amintsika. Ka izy ary ohatrany mitsotsoko izany foanako. Vomba tsikarotro kely dia manao taridositra tsy hita tampoka. Zany ve? Dia inona tokoa zany ny atao amin'izany ka? Raha hitako aloha dia tsy maintsy ho indriniko ary hoantaniko tsara izay tiana tongavana. Ny tena mety zao dia ny lalana mody ny tokony izorana. Tonga ny tanàna indray tsika mieritreritra an'izay tokony atao raha sanatsika. Dia sanatria anaraka antsika any an-tanà ve zany? Raha tsy nisika. Fa ianao nga malala izay tetika maizina tsy ny atao ka. Ohatrany ilay fahitako izany ange izy fa tsy mety tsaroko mihitsy hoe kaizy. Miezaka mitadiana izay rehefa andeha hiasa amin'izay ry soa. Efa mifito latsaka zao. Ahonao sisa ianao teo? Andeha hiasa amin'izay ho azy za avy aloha ianao vetivety fa misy inona ka? Mipetra mihitsy aloha ianao, misy zavatra kely horesahako aminao vetivety. Ay, dia eto ary izay teny nofany ianao. Efa mba handray 5 volana ihany ty kiboko ty ry soary tsaratsara amin'izay ngamba raha ohatra mba mijery mpanampy ho avy aty ihany ny olona mpifanana fa mbola mianatra be hono zareo amin'izao dia tsy afaka makaty mihitsy izy. Fa olona ohatrany ahoana nefa ny tianao hiasa atao amintsika? Ianao moa tsy miteny ifaneraserany isan'andro? Ilay olona efa mba mampinatitra ny isy atao eny ary fa aloha zahako jereny. Rehefa ny ampiasana dia miezaka nytanytany ary zalana amako. Mino fa tsy ho sarotra dadaviny izany olona atao mpanampy izany. Fa asa trano rehetra moa zany mampanaovana azy. Manadio trano sy mandro sakafo ihany ilaina azy ka efa eo nge raha soa manasa lamby. Zay zany ao fa hiezaka ny hitandroany dia androany ihany. Zay fa lasa bizo malalako. Iny ary dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho andry bizo.
ity. Aloha andeha maimaika ihany ka ohatra ary misy olona mikopatananangy iry izany. Andraso hoe atao makasisiny aloha fiara fa inona ny nanty vehivavy ty ahy. Manao ahoana fa misezoary a? Ary toa mahafantatra nefa mbola tsy hitako akory. Manao ahoana ianao? Misy ilanao anga sa? Tsy izany tompoko fa mitady asa dia sao mba hoe misy azoko atao aminareo na dia hoe mpanampy ny asa dia mety. Aza mampiresaka ohatr'izao ve ny paozinao dia miendrika ho mpanampy an-trano ianao sa mba ty ampiresaka fotsiny ianao ty? Tarangy hafa ohatra ny laninao eto fotsiny ny fotoanako e. Tena marina ange izany tompoko e. Tena mitady asa mihitsy aka. Mba miangavy hoe raha misy fasahirana. Eny e fa izy aloha ny ranao raha tsy mahadiso e. Dia olona viaza ianao avy aty ihany na sa? Misy no aminarako tompoko dia avy any Ambatolampy izay. Fa ono taiza ny nahafantaranao aka? Aka misy olona nandalo izay teo dia izy no nanontaniako. Ny tena marina mitady mpanampy ao an-trano mihitsy izay e. Tsy hafeniko anao izany fa aleona aloha miverina raha riva mienina. Amin'izay mirava dia amin'izay tsika miresaka tsara. Eny ary tompoko dia misaotra mialohanao fa tena ho avy aka. Tsisy fisaorana e. Izay fa aleo andefa efa tarako. Eny tompoko mazotoa. Ohatra ny hafahafa indray ny olona ka jerena ivelany to madio ihany nefa asa trano ve ny tadiavina. Mahagaga koa hoe ahoana ny tonga dia ahafantarana hoe mitady mpanampy izay ohatry ny hafahafa. Eny hita koa raha riva izay tena mambaza. Misy olona izany fa aleo aloha jerena. Dia ho tonga zary ve zoary sa izy izany? Oay toa misy vehivavy miandro io. Andraso hoe jereko tsara veto. Ohatra mikonkombona koa izy dia tsy hitako tsara ny endriny. Andraso ny tany feno ka. Manao ahoana ahoana ka ianao izay azafady e? Manao ahoana tany Arsoa? Tsy izany fa izaho ilay olona hiasa ato aminareo. Efa tafaresaka mantsy izay ranosehana tany maraina dia nasiany tonga aty a. Oay iny ary ka izy fa tongako. Ay mandrosoary ianao e. Manaraka antsika ihany izy avy eo. Ndry rehefa tonga ty sahady ka ilay vehivavy miresaka tamiko tamin'ny maraina. Misy moa ny anarany teo. Io ohatran'izay mihitsy angamba raha ny fitadiako azy. Mandroso an-trano e. Dia mipetrapetraha misaotra tompoko. Fa iza moa ianaranao aloha raha tsy mahadiso azafady e. Dia mba lazao any ny mombamombanao sy ny mahakasika anao. Misy tompoko ny anarako dia avy any Ambatolampy any izay. Hitady asa ny tena tondiako teto Antananarivo ka sendra vadinao tany maraina iny a dia nasiany tonga e. Ay fa mahafantatra Ndry ary ahy e. Tena vonona asa tsara izany Ndry io a. Tena vonona ka izay ny atongavako aty. Ay fa tonga ianao misy aloha. Eny tompoko araka ilay mifampiresantsika tany maraina dia tonga ako. Fa mety aminao tsara ve izy ry Arsoa? Ka vetivety aloha ianao ty anifitra ry zara. Ay vetivety aloha ary reny isa. Matoko tsara ny vehivavy io ve ianao e? Ohatra mihaingo be ty paozy nefa mpiasa trano ny andeha ho tedavina. Ka tsy maninona re izany e. Sa malotolotonao ary ve ny ndeha ho karoha antsika? Ko tena tsy. Dia hitantsika io izany ko. Ary sao mba sy mpanao tany ambadika tany kosa ary? Aza mba miteniteny foana kosa ry Arsoa.
tsy manana sipany ambadika an'izany efa ianao nge ny vadiko e. Izany mahalalako. Toa mba efa tsara resaka ery nareo tany. Aza mieritreritra an'izany re. Renareo teo lonolony pity tantara midoy nosoratany Alka Tefisan. Ireo nanome aina ny tantara. Iantso Dina Ra Stefano, raha Eva Sofinaritra, miaraka tamin'ny Ihaja Rangely. Nandray ny feo Rady Rangay be, nanatotosa Ihaja Randry. Mbola itoy.